Taoriana fandalovany rivo-doza Francisco tao Manory dia nidina tany an-toerana amin'ny Praiminisitra Christian Tsainy jery ny zava-misy. Nankahery sy nitondra fanampiana ho an'ireo fianakaviana Tsaboina tamin'ity andro ratsy ity ihany koa ny firohan'ny governemanta. Raha ny tarehim-marika napitan'ny BNRC dia mahatratra 170 ny isan'ny Tsaboina atao amin'ity distrika ity ka 5,700 amin'ireo no otromana-gialofana. Tsony efa natao tamin'ny fotoana nitondra-drano ny 13 sy 14 janoary lasa teo dia manamafy ny fanaraha-mason'ny vidin'entana sy ny kojakoja andavanandro ny ministeran'ny indostria, ny varotra ary ny asa tanana. Nidina tany Manory sy Vatomandry ary maro lambo arak'izany ny mpanara-maso avy amin'ity departemanta ity nampatsay sy nampafantatra ireo mpandraraha ara-barotra ny lalàna mifehy ny asan'izy ireo. Ireo faritra ireo moa dia nitondra takaitra noho ny fandalovan'ny rivo-doza Francisco farany teo, izany no natao dia mba hialana amin'ny fananarotana amin'ny vidin'entana. Manatanteraka fisafonena amin'ireo toerana sy tanàna voasokajy ho mafapana amin'ny lafiny sy tsy fandriam-pahalemana eto andrenivohitra ny avy eo amin'ny polisy-pirenena. Izany etsik'izany dia natomboka ny farany herinandro teo. Tsy nijanona tamin'ny fisafona an-dalambe sy ny mpitandro filaminana fa niditra hatrany anatin'ny elanelatra mihitsy. Nanazava ny tompon'andraikitra eo anivon'ny polisy-pirenena fa izao hetsika izao no natao dia hampandrina ny fahalemana ny tanàna ary koa hampiainana ny vahoaka anaty fitoniana.